Mpianatra malagasy maro ny anohy fianarana ambony any Frantsa. Tanteraka izay ankehitriny noho ny fiaraha-miasa akaiky eo amin'ny Université ASM etsy Manakambahiny sy ny sekoly ambony IESEG any Frantsa ny andinidininy avy hatrany. Mandalo eto amintsika amin'izao fotoana izao Andriamatoa Mathieu Breckville iraky ny sekoly ambony IESEG any Frantsa manao tombana ireo mpianatra malagasy avy etsy amin'ny Université ASM Manakambahiny izay manohy anohy fianarany ambony taona fahatelo any amin'ny Université IESEG. Mitondra fanazavana Ramatoa Razafindrakoto Virginia, tompona andraikitry ny sampana management des affaires na ny BBA. Mety moa zany le vazaha mpiara-miasa aminay any amin'ny IESEG School of Management any Lille sy Paris. Izy ity moa zany partenariat efa nipetraka nanomboka tamin'ny 2009. Ankehitriny moa zany dia araka ny fanao isan-taona dia mampanao entretien de motivation le mpianatra voiditra première année izy. Izay ny vita maro dia androany manao suivi andreo le mpianatra andraisiny première année andeha ho an'ny Lille na Paris amin'ny volana Août amin'ny herintaona. Dia raha pitindray sciences d'information amin'ny état troisième année zay tokony nandeha tamin'ny herintaona fa ny antony maro samihafa dia amin'ny taona ity vao andeha hanao master any Lille na Paris. Ny première vague moa zany zao no vita dia voaka azo arivo zao ny vokatra. Ny deuxième vague indray dia amin'ny 28-29 octobre izao taranjana dinana moa dia mazava ho azy ohatrany teo ihany teny français teny anglisy dia cas de culture générale na logique izay no atao amin'ny épreuve d'admissibilité dia ny mpitsininy manao épreuve orale. Ny fampitava tamin'ireo mpianatra tsirairay Andriamatoa Mathieu Breckville mba ahafahany manao tombana ny ahafahan'ireo mpianatra ireo anohy fianarana any ampita.